Zay ny amin'iny fa niona tamin'ny ministra ny fiarovam-pirenena malagasy ireo délégation américaine no tariny tompona andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny maso ivon'ny États-Unis izay miasa sy monina eto amintsika mazava ho azy namafisana tao anatin'izany fotoana izany ny fiara-miasa efa nisy hatramin'izay. Maro toerana ny fiara-miasa ara-miaramila eo amin'ny firenena Amerikanina sy Madagasikara. Délégation américaine no tarihan'ny tompona andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny maso ivon'ny États-Unis miasa sy monina eto amintsika. Andriamatoa John Neal no tonga nitsidika ampanajana ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasolofo-Nirina Benig Xavier ny folakandro ny alatsinainy 7 volana febroary lasa teo teny Ampahibé. Fiaonana mifantoka indrindra amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa ara-miaramila eo amin'ny firenena rotonta ka nanaovana jeritodika ireo zava-bita teo aloha ary nanaovana tombanezaka amin'ny fiara-miasa amin'ny ho avy. Maro lafo ny fiara-miasa teo amin'ny firenena rotonta ka nisongadina amin'izany ny fanofanana ireo miaramila malagasy tamin'ny alalan'ny fifamizarana traikefa sy kolotsaina tamin'ireo délégation na miaramila amerikanina tonga nitsidika tamin'ny taona 17 sy 2000. Teo ihany koa ireo miaramilan'ny akademia izay nandranto fahaizana tany États-Unis. Hita sy tsapa tokoa ny fahavitrian'ny Amerikanina amin'ny fiara-miasa raha ny sehatra fiofanana no jerena.